Halleluja. Misaotra efatra ny fitopolo. Iza nahita 74 teo? Misaotran' Jesosy. Vakitsika ilay izy a. Andiny faefatra amin'ny fitopolo. Ahoana voasoratra? Anao izay azontsika anompo azy tsy amitahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika. Dao verina kely. Anao izay azontsika anompo azy tsy amitahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany. Dia roviana ozy amin'ny andro rehetra iainantsika. Amin'ny andro rehetra iainantsika. Zay ilay voalaza teo amin'ny andro rehetra iainantsika. Dia nanafaka antsika ny tompo ahafahantsika manao ny sitrapony, manatanteraka ny sitrapony isan'andro ary tsy ho amitahotra zay fa efa afaka ny fahavalontsika isika. Iza ny fahavalontsika? Tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Fa ny fahavalontsika ihany koa dia tsika ihany. Fahavalonao dia ianao ihany. Io koa ny tena fahavalo akaiky indrindra. Le nofo manateraka ny sitrapony, ny sitrapony nofo nefa mifanohatra amin'ny sitrapon'ny fanahy. Fa zany rehetrarehetra zany efa nalamin' Jesosy efa namboarin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia hoy Jesosy hoe vita. Andao verintsika vakina eo amin'ny andiny fahavalo amby enimpolo. Andiny fahavalo amby enimpolo Halleluja. Luka toko voalohany andiny fahavalo amby enimpolo. Vakitsika mafy zay rehetrarehetra manana baiboly dia afaka mamaky mafy ianao Luka toko voalohany andiny fahavalo amby enimpolo. Isaorana ny tompo Andriamanitry ny Israely fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy ary nanangana tandrom-pahamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanompony izy arak'izay nampilazainy ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola dia famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanany izay rehetra mankahara antsika. Avereno kely hoe andiny fafitopolo. Arak'izay nampilazainy ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola dia ny famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanany izay rehetra mankahara antsika. Manefa famindrapo amin'ny razantsika izy sady mahatsiaro ny faneken'ny masina dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika anao izay azontsika anompo azy tsy amitahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika ary amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Halleluja. Feno ny fanamasina hozy izy Zakaria dia niteny an'io teny io. Zakaria no nanambara an'io teny io noho ny fahafenon'ny fanamasina. Nanambara izy fa ny mpamonjenantsika dia ao amin'i Jesosy. Ary iza hozy izy ilay famonjy tandrom-pamonjenantsika. Nanangana tandrom-pamonjena ao antsika. Jesosy Kristy ilay tandrom-pamonjena ho anao, mitondra famonjena ho anao. Velon Jesosy sa tsy velona? Velon Jesosy. Rehefa velon Jesosy inona vokatra zay rehetrarehetra zay? Velona koa dia inona koa ny vokatra zay rehetra zay? Afaka mitahotra, afaka amin'ny fahavalo, afaka amin'izay rehetrarehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Mino zany ve ianao? Halleluja. Velona Jesosy resiny ny fahafatesany. Tsy ho tantara fotsiny zany fa tena hoe fiainanao isan'andro isan'andro noho ny fahaveloman'i Jesosy dia lasa manana fiainana ianao. Noho ny fahaveloman'i Jesosy dia afaka mitahotra ianao. Noho ny fahaveloman'i Jesosy dia afaka mifahotana ianao, afaka mifahazaran-drasy ianao noho ny fahaveloman'i Jesosy. Ny andrasana aminao sisa dia nini? Ina ny andrasana aminao? Anao rakitra be? Anao raky boaty? Fanekena azy. Ny andrasana aminao dia ninonao. Halleluja. Fa sambatra izay mino fa ho tanterahana izay rehetrarehetra nampanantenaina. Fa mandra-pahatonga an'i Jesosy dia hoe elatra no ekarany tahaka ny voromahery. Izay miara an'i Jehovah dia manino? Mandroso hery. Elatra no ekarany tahaka ny voromahery. Voromahery zany ny vorona anisan'ny tena raha ohatra ianao manao fanadihadiana dia hitanao hoe aigle, vorona matazan-davitra, vorona manana tazaka, manana hery zany. Ary hoarin'ny tompontsika. Tsy natao tao foana ny ao baiboly hoe elatra no ekarany tahaka ny voromahery. Fa tena hoe voromahery no anasokajiny asy ianao. Inona ny anasokajiny asy ianao?
voromahery zany hoe tena tsisy ambony ny voromahery e fa tena hoe elatra ny hoe kara nytaka ny voromahery. Ny voromahery tsy hitanao mirefarefeny amin'ny tany zany, ny akoho kely ny hitanao eny ganagana gisa, fa isika ozy izy de hoe elatra ny akara nytaka ny voromahery. Miara andeha izy fa tsy horeraka, iazakazaka izy fa tsy ho sasatra. Izay miandry an' Jehovah de ho anao zany, izay miandry an' Jehovah. Aza miandry olona, aza miandry aza miandry an' paster, aza miandry an'izay bisopy na zay révérend na zay apôtre, fa zay miandry an' Jehovah, zay miandry an' Jehovah de mandroso hery. Elatra ny kara nytaka ny voromahery, andeha izy fa tsy horeraka, iazakazaka izy fa tsy ho sasatra. Ho anao zany teny zany. Amen. Ianao mety reradreraka, mety sasatsasatra, tsy aza manaiky an'izany, fa zay voasoratra ato anatin'ny baiboly, ahoana no reraka, ahoana no sasatra, tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany. Kiviny de vola ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra hita amin'ny masonao, kiviny de vola ianao amin'ny zavatra mety iainanao, kiviny de vola ianao amin'ny zavatra misy. Fa zao teneno hoe ny Andriamanitra de Andriamanitra velona, Jesosy Kristy no anarany. Ary rehefa ansakana tamin'ny maty izy velona mandrakizay izy izy no mitondra tahaka ny voromahery. Amen. Ao amin'ny Salamo 7:7 de hoy koa voasoratra hoe ny ato anoranao mody indray tahaka n'inona? Tahaka ny any voromahery. Voromahery ihany koa ozy izy. Halleloja. Halleloja. Zany hoe aza variana amin'ny zavatra ny tany e. Voromahery tsy variana amin'ny zavatra ny tany. Voromahery any ambony any izy. Any amin'ny ambakabaka any izy, any de ozy ny ten'Andriamanitra ny Kolosiana 3:7 hoe raha niara-natsangana tamin'ny Kristy ianareo, niara-maty tamin'ny Kristy ianareo ary niara-natsangana tamin'ny Kristy, de saino zavatra izy eto tany. Saino zavatra any ambony, aizy io any ambony io. Any an-danitra io de aizy io any an-danitra io. Any amin'ny toeran'ny Kristy. Any amin'ny toeran'ny Kristy, zany hoe fiainantsika eto tany antsika, fa ny fisainantsika any an-danitra. Ny mombantsika any an-danitra, ny etaetantsika any an-danitra, ny faniritsika rehetra any an-danitra. Halleloja. Zay ndadra tena mila petraka amintsika, ny ambo no manaraka ho azy. Ny zavatra rehetra iainanao eto tany any tompo miantoka azy, miandraikitra azy, fa ny atao hosaninao, fa indondra rahanao, ny zavatra ao andohanao sy ny eritreritrao dia ny misaina ny zavatra any ambony. Ao amin'ny Josoa toko voalohany rehefa maty Mosesy dia nametraka ny Josoa ho solo Mosesy, dia nisy baiko tao mipetraka nomena Josoa. Inona le teny nomena Josoa? Vakio kely ny Josoa toko voalohany. Josoa toko voalohany. Josoa toko voalohany. Andininy voalohany, vakiko. Josoa toko voalohany, andininy voalohany. Ary rehefa maty Mosesy, mpanompon'i Jehovah, dia hoy Jehovah tamin'i Josoa, zanaky Nona, mpanompo Mosesy. Efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana, mitahy ity Jordany ity ianao, sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay nomeko azy, dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay ho diavy ny faladianareo, dia efa nomeko anareo, arak'izay voalazako tamin'ny Mosesy. Hatramin'ny efitra sy ry Libanony ry, ary hatramin'ny ony lehibe, dia nohony Eufrata, ny tany rehetra izay any Etita, ka hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no taninareo. Tsy hisy olona ajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tahaka ny nombako ny Mosesy, nombako anao koa, tsy andao anao na afoy anao aho, mahereza sy matanjah, fa ianao no ampandova ity fireneny ity, ny tany izay nianianako tamin'ny razany omena azy. Koa mahereza sy matanjah. Mbola verina indray zay, koa mahereza sy matanjah. Matanjah tsara ianao, hitandremanao anao arak'izay lalàna rehetra izay nadidin'ny Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy, na ho amin'ny ankavanana, na ho amin'ny ankavia, mba ambininy ianao amin'izay rehetra aleanao. Aoka tsy hiala mivavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsay no andro aman'alina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia halavorariny lalanao ianao sady hambinina. Tsy efa nandidy anao va aho,
koa mahereza sy matanjaha verina ray mahereza sy matanjaha aza matahotra na mivatom-po fa momba anao Jehovah'Andriamanitra aho amin'izay rehetra alehanao. Halleloia. Nandimby any Mosesy Joshua, rehefa nandimby any Mosesy Joshua dia nisy tokony nomen'Andriamanitra azy, nisy teny nomen'Andriamanitra azy fa tsisy ajanona eo anoloana, tsisy ajanona eo anoloana zay rehetrarehetra andehanany ny tompo momba azy sy hanampina azy. Ny tompo tahaka nanomban'ny tompo any Mosesy nombany any Joshua ihany koa. Dia avy eo izy dia laza hoe aza matahotra ianao aza matahotra aza mivatom-po fa momba anao ahako. Dia ny fepetra tena napetrany dia hoy izy hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity fa saintsainao andro aman'alina hitandremanao arak'izay rehetra voasoratra ao, satria miankina amin'izay ny ala vorary izay rehetrarehetra ataonao, miankina amin'izay ny fanambinana anao. Teny nomenany Joshua io, teny nomenany Joshua io dia vakio amin'izay ty tantaran'ny Joshua ty rehefa avy eo fa hitanao ao ny fanambinana any Joshua, hitanao ao ny fitahinan'ny Joshua, hitanao ao ny fahombiazana tamin'ny asa izay napetrak'Andriamanitra nataon'ny Joshua, hitanao ao fa nisy fahagagana be da be. Zany hoe marina ny teny nomen'Andriamanitra ny Mosesy tahaka ny lazainy hoe tahaka nanombako amin'ny Mosesy nombako anao ihany koa. Dia apetraka amintsika koa zany zay teny zay hoe ny teny ateo tamin'ilay Kolosiana toko 4 hoe saino zavatra any ambony, saintsaino andro aman'alina izy le voasoratra ato amin'ny Joshua toko 1. Zany hoe isan'andro andro aman'alina dia aza vele alo aminao ninona hozy izy boky ny lalàna fa saintsaino andro aman'alina. Fa ny antsika tsy boky ny lalàna tsony zao. Raha hijery boky ny lalàna ianao dia lasa mbola isaron-doha ianao, dia lasa mbola hivavaka sabotsy fotsiny ianao, dia lasa misy hanina ho fadifadianao. Fa tsika tsy amin'izany tsony, fa itsika efa maty Jesosy. Halleloia. Rehefa maty Jesosy afaka tamin'ny zay takin'ny lalàna ianao, ary rehefa afaka zay mitakin'ny lalàna ianao dia ambany ny fahasoavana rehetrarehetrarehetra voasoratra ao amin'ny boky ny lalàna rehetra zeny, ny andro tandremana, ny resaka sakafo maloto, biby madio sisy tandindona daholo reny. Fa rehefa tonga ny tena izy dia tsy ilaina tsony ny tandindona. Halleloia. Rehefa tonga ny tena izy tsy ilaina tsony ny aloka daholo reny ozy voasoratra amin'ny Kolosiana, fa tsy reny no hotazominao. Fa rehefa maty Jesosy nitsangana tamin'ny maty, vita ho Jesosy. Ny rany Jesosy ny manamasina anao, ny rany Jesosy ny manadio anao, ny rany Jesosy no mahatonga anao ho tafiditra ny fanjakany lanitra, fa tsy ny fihinananao sakafo zao na tsy ny fihinananao sakafo zao. Halleloia. Mazava amintsika ve zany? Tsotra be zany. Zay ilay izy. Ten'Andriamanitra amin'ny titozy hoe mahadio avokoa ny zavatra rehetra, ary zavatra rehetra dia amasin'ny teny. Halleloia. Mahadio avokoa ny zavatra rehetra. Ny famonjena dia noho ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azy fizaliana, noho ny ranona latsany. Zany hoe le ho saintsain'andro aman'alina dia tsy ho'le bokin'le lalàna, fa ny lalàna dia nitaizanao fotsiny. Galatiana toko 4. Nitaizanao fotsiny ao amin'ny Jesosy. Fa rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianao, baibay amin'izay ozy ny lalàna. Ahoana? Baibay. Ny lalàna ozy Paoly dia nitaizanareo ho ao amin'ny Jesosy. Raha mbola zasa mpandovo dia tsy hisy hafa amin'ny andevo izy, fa mbola mila pitaiza. Fa rehefa lehibe izy dia ahoana? Maly eo tena tsy mila mpitaiza intsony. Zany hoe le lalàna napetraka tamintsika mbola teo ambany lalàna, mbola zaza, mbola kely, mbola tsy nalala le famarina dia nitaizana tao amin'ny lalàna ozy izy. Fa rehefa vita avy eo ny ala ny lalàna, rehefa tonga Jesosy olona afaka ianao amin'ny Jesosy ny tondrany lalàna dia hitondranao ao amin'ny Jesosy. Halleloia. Ka rehefa tonga teo amin'ny Jesosy amin'izay ianao tapitra vita, tsisy hoe mamonondro rano no famonjena, tsisy hoe mofo masirasira isaky ny zao na isaky ny tsy misy masirasira sy zao, zay fombafomba rehetrarehetra tamin'ny fomba Hebreo dia efa tanteraka ao amin'ny Jesosy. Dia ianao ny antsonanao tsy Hebreo, ny antsonanao tsy zanak'Israely, ny antsonanao fiangonana. Iza ny antsona? Rehefa fiangonana zany dia hafa kely zany, fofombadin' Jesosy. Zay koa ny antsonanao, fofombadin' Jesosy. Ratsorina amin'ny teny gasy, ratsorina amin'ny teny trotra zany, serian' Jesosy ianao. Serian' Jesosy ve ho gejainy amin'ny lalàna?
zay ny namafana be ary ny andro saromy foana ny loha fofombadin' jesosy ve gejainy am resaka hoe fahafolo karena rakitra sisa fofombadin' jesosy serian jesosy tsisy alohanao tsoa seria fa voalohako daholy idiranao nyfahazakany lanitra mba isokafany lanitra seria aloha afikena fahafolo karena raha mbola ianao meritreritra fa fahafolo karena mbola nokatra ny latro anao tsy serian jesosy ianao halleloia fa ny serian jesosy efa miaraka aminy ao an-danitra halleloia fa tsy hoe ny fantoavany rakitra na fahafolo karena nisokafany io lanitra io efa fantatrareo zany fa averitsika so de misy manadinodino so de mbola nisy varimbarina so de misy tady iverina any iverina makany Egypte iverina makany Babylone iverina makany amin'ny lalàna tsy miverina any tsony ahoana tsy miverina any efa ao amin'ny fahasoavana ao am Jesosy tsy ambany lalàna tsy ambany fangejany olombelona tsy ambany fangejany fombafomba fa olona afaka ao am Jesosy amen afaka amin'ny fahotana tsy voageja ny fahotana afaka tsy mandainga afaka tsy manota afaka tsy masika afaka tsy mikizitina afaka tsy mitabataba amin'ny zavatra tsisy antony fa mitabataba amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra halleloia tsara nge Jesosy manafaka nge Jesosy manafaka nge Jesosy Jesosy manafaka fa ny fivavahana mamatotra Jesosy manafaka fa ny fombafomba mpivavahana ny anara-pivavahana ny anarana toko-pivavahana mamatotra zay ny tsy amoronana anara-pivavahana zay ny tsy amoronana anara-toko-pivavahana zay ny tsy amoronana an'izany satria ny tompo tsy naniraka amorona an'izany fa ny tompo naniraka anao inona anao mpiaratra ny firenena rehetra ny tompo naniraka hoe misy zanabrika aho voafatotra zay tsy mbola nisy ny tankina hoeto izy de va ao ka raha misy mandalodalo ny teny aminareo fa ataonareo iny ty de teneno aminy misy raharaha nalan'ny tompo azy halleloia tsy ametraka anao anaty vata fahamarana anaty atoko-pivavahana anarana fombafomba mpivavahana anarana trano fivavahana na ametrahan Jesosy anao fa nametrahan Jesosy anao apetraka ambony de anazava ny rehetrarehetra halleloia olona afaka ianao am Jesosy afaka amin'ny fahotana afaka amin'ny lalàna afaka amin'ny fombafomba fa ny lalàna misy aminao zao de lalàn'ny fanahy ny fahasoavana lalàn'ny fitiavana ho tian Jesosy amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny mombanao rehetra de ho tia azy ianao ny zato isan-jatonao de an Jesosy halleloia ny mombanao rehetra de an Jesosy saty zany serian Jesosy halleloia serian Jesosy nefa ohatrany tsy de manao zay thème an Jesosy série d'amour Jesosy sao de tsy fantatra ho eto zany sao de mbola tsisy teny hoe série Jesosy zany atomboy am'izay bonjour série Jesosy fa miala am'izay le kirany mahalala anao io Jesosy io ten'Andriamanitra de milaza satria mahalala eo imasoko ianao iny zany mahalala zany da tika teny gasy zamany a série satria mahalala eo imasoko ianao geny be voninahitra ianao sady tiako fofombadin' Jesosy ianao miandro ny fampakarantsika zao miampakaran' Jesosy asy ianao eny amin'ny raha ololanitra halleloia mandrapatonga zay équipen Jesosy ianao amin'ny fiainam-panahinao amin'ny fandrosoanao amin'ny fahalalanao an Jesosy amin'ny fiarovana anao amin'ny seria fahafany amin'izay mercenaire any amin'izay mitady akaaka anao any tsia ny ay efa an Jesosy ny fompo hoe halleloia fa aza manaiky gejany olona aza manaiky hoe tsy maintsy mandoha an'ity na tsy maintsy mivavaka isan-kalahady zay voavovonjy zay voavota misy olona any tsy mivavaka isan-kalahady mandeha fotoana mihitsy any fa feno fitahinana sy feno fahasoavana satria izy miaraka am Jesosy isan'andro fa misy olona mandeha tsy tapaka maraina atoandro hariva ena tena mpitaona any amin'ny trano fivavahana fa voageja voafatotra tsisy fiadanana tsisy fitsarana fa ohatran'ny zanak'Israely nampitombonina fanaovana briky tao amin'ny tany Egypta dia tsy mahalala fiadanana ntsony fa miasa foana halleloia fa niantsonanao ao amin'ny fahafahana Jaona 2:4 voalohany rehetrarehetra io ny tena mpivavaka ozy izy de hivavaka amin'iny amin'ny fanahy
amin'ny fahamarinana fa andriamanitra mitady olona tahaka an'izany amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana fa tsy amin'ny resaka toerana tsy amin'ny resaka akanjo tsy amin'ny resaka fomba sy endrika ty ivelany fa ny ao anaty tian' Jesosy iny moteranao io raha tsy tian' Jesosy io dia taraiky raha tsy tian' Jesosy atao contre-attaque foana tsy velona lefa maraina tia mangatsika fa aloha fanay ny fitiavan' Jesosy satria malalo imasoka ianao eny be voninahitra ianao sady tiako tu as du prix à mes yeux tena hoe sarobidy ao anatrehan'ny tompo ianao tsara ny tompontsika tsara Jesosy mba tianao mba tsara ho fantatrao zany hoe ny olona hompakaran' Jesosy rehefa tonga any amin'ny raolanitra izy dia tsy mpanompo tsy mpanompo fa ny olona ho ampiakaran' Jesosy eny dia fofombady épouse zao izy amin'ny teny frantsay zany hoe zao sy anao reto zany ike dia fofombady miandry ny fampakarany Matthieu 5:20 fanjakany lanitra dia hoarina tahaka ny virginy folo zay andeha hitsena ny mpapakatra fanoharana ny amin'ny fiangonana sy Jesosy Kristy Efesiana 5:5 dia lazan'izay hoe tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana tokony hitiavan'ny lahy ny vavy zay nanolora ny tenany amonjy ny fiangonana hoarina fofombady Jesosy dia Paoly ara-mony teny avy eo tamo amin'ny Korintianina hoe araha amin'izany raha lehilahy dia andao ny raisindreniny hikambana amin'ny vadiny ary honofo ray any izy roro milaza zava-miafina hoy Paoly zava-miafina jany ty tenenina amin'iny dia zao le fiarahan' Jesosy sy ny fiangonana fiarahan' Jesosy sy ny mpino mbola ho avy zay fotoana zay halleloja fa mahareta mandrapatonga an'izay miorena amin'ilay tenin'Andriamanitra mandrapatonga an'izay miorena amin'ilay sitrapon'Andriamanitra mandrapatonga an'izay miorena amin'ilay filazantsara tena izy lay tsisy klema mandrapatonga an'izay amen fa be da be ny filazantsara santoka filazantsara lainga filazantsara mamatotra fa ny filazantsara manino manafaka ny filazantsara manafaka ny filazantsara manafaka olonafaka ianao amin'i Jesosy libre afaka anao sitrapon'Andriamanitra zay fa tsy hoe afaka anao zay tiako amin'izay afaka nota afaka anao zay mahafinaritra rehetrarehetra afaka anao sitrapon'Andriamanitra ary rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra tsy tianao atao intsony rehefa tsy araka ny ten'Andriamanitra tsy tianao atao intsony rehefa zavatra mampalahelo an'le chéri anao dia ahoana tsy ataonao intsony zay io zay ndray raisanazy raha nanahirana le hatramin'izay atao ohatrany hoe chéri tsy hoe atao voatrany hoe fa zay mihitsy chéri raha mbola tsy fantatra hoe tena ohatrany tsy midobodoka amin'i Jesosy ny foko angatao izy ataovy midobodoboka aminao ny foko ery Jesosy fa kay za ty kay chéri anao rehefa chéri anao tsy anao zay ampalahelo anao tsony Jesosy tsy anao zay tsy tianao tsony Jesosy tsy anao zay tsy hovariana amin'ny zavatra hafa tsony ty saiko ty Jesosy fa hifantoka aminao jerevy ny olona raiky pity ianao rehefa tamin'ny raiky pity tamin'ny vadinao ianao rehefa raiky pity amin'izay tianao dia tsy ailazaina ny fitiavanao iny foana ny ao andohanao ao sary ny any am-posinao any ny fo midobodoboka indraindray tsy matelikanina matsiaro anazy tsy mahina-kanina misy an'le hoe maladie d'amour misy an'le coup de foudre le olona tratra ny coup de foudre tsy ohatra marary mihitsy mba ho tratra n'le coup de foudre an' Jesosy ianao dia misy fotoana ianao tsy te hisakafo misy fotoana ianao misaintsaina an' Jesosy misy fotoana ianao tsy ataoko hoe le misy fotoana misaintsaina an' Jesosy hoe isan'andro ianao misaintsaina an' Jesosy misy fotoana tena avelanao mihitsy ny zavatra rehetrarehetra avelanao ny sakafo avelanao ny anina avelanao zay zavatra mety azo avela toy izy ianao aloha za hipetraka fotsiny miaraka amin'i Jesosy eto halleloja aloha za hipetraka fotsiny miaraka amin'i Jesosy dia eto fotsiny dia te ho vangian'i Jesosy tsy mahafinaritra anao ve zany Jesosy fotsiny dia ampy zay ke zao no zara zay rentsika eto ozy nivadoka rehefa mandeha an-dalana zay rehefa mandeha tobila inona zao izy no zarainao Jesosy hoa za tsy manana afa-tsy Jesosy mandeha foana zay ny any an-dalana dia mandeha ndray rehefa raty inona zarainao zao Jesosy daholo zara ny fotoana raha tsy ampy izarana Jesosy ko mbola izara inona indray ara fa Jesosy 100% mbola ampahany foana i Jesosy zaraintsika io tsy ho lany io tokony hifantoka amin'ny Jesosy ny filazantsara
fa ny tonga anao alala itoran' jesosy izaran' jesosy ianao aloha babon' jesosy rehefa babon' jesosy ianao fantatrao mombamombany jesosy moramora ho azy ny izarala izy amin'ny olona rehefa avy eo fa mahatonga ny olona tsy mizaran' jesosy tsy iserian' jesosy izy e tsy malalan' jesosy izy de rehefa tsy malalan' jesosy zavatra hafa nyzarainy aminao zavatra hafa nyforoniny eo satria tsy mifantoka am' jesosy nefa ny filazantsara ny tenin'andriamanitra ny votoato nyty ten'andriamanitra ty jesosy halleloia fa tsy ovaovaina zavatra hafa ovaina lasa asiana fetifety n'olombelona animation n'olombelona sy ny maro samy hafa jesosy ny mila hita jesosy ny mila fantatry ny olona halleloia hitanareo am'izao fotoana zao ohatra ny lasa ratsy be le fanoharana ny fiangonana azatsymazany ka mamona aminaina be ohatra ny any am-piangonana ohatra ny mampistress be zany ohatra ny any am-piangonana zany le lasa famaritana ny fiangonana am'izao fotoana mampistress mampamona aminaina mampatory any am-piangonana satria nahoana tsy ao ntsony jesosy fa raha ao jesosy tsy isy mona aminaina zany raha ao jesosy tsy mistress zany raha ao jesosy a tsy isy monotone zany halleloia raha monotone ny fiainanao mieritrereta raha mistress ny fiainanao mieritrereta raha matsadotsasy ny fiainanao mieritrereta raha ohatra ny mamona aminaina ny fiainanao mieritrereta fa mila miditra ao jesosy tsy hamona aminaina an'io tsony halleloia fa tsy resaka hoe psychologie chrétienne ny tsy hamona aminaina an'io na resaka hoe amparatoka ny tsy hamona aminaina an'io na resaka hoe tsy fantatro inona ny tianao foroporonina ny foron'olona rehetrarehetra ty ny aly tsy foronina ny atoroko anao de jesosy kristy io tsy mamona aminaina fiainako io matoa amitena zay de fiainako tsy mona aminaina anime be fiainako misy tsirony misy zavatra ataon' jesosy be da be matsapa hoe miaina velona miaraka am' jesosy halleloia matsapa hoe manana fifaliana matsapa hoe manana fitiavana matsapa hoe manana hery noho jesosy atao anatiko halleloia de tiako zaraina aminao zany hoe zange tsy mananambara aminao fa tsy jesosy inona ny teknika anao inona secret anao secret raha lazaina bafy jesosy fotsiny halleloia secret raha mety hoe tsy hoe mamaky baiboly be mifadianina be tsy zany raha secret fa ny secret jesosy mihitsy de noho jesosy ao anatinao mahatonga anao mamaky baiboly avy eo noho jesosy anatinao mahatonga anao mivavaka sy mifadianina avy eo fa misy ny sasany a ny secret any a de ny herin'ny tenany zany hoe misy olona ia mavita mifadianina mavita mifetena mavita manao asa be da be fa tsy ao jesosy tsy ao jesosy de ny herin'ny tenanao ve avonjy anao halleloia fa ny zava-dehibe tiana zaraina aminao raha lasaina bavy jesosy zato isanjato ny filazantsara de jesosy tsy ahodikodina tsy amboamboarina ao amin'ny filazantsara jesosy io a de fiadanana ao amin'ny filazantsara jesosy io a fanasitranana ao amin'ny filazantsara jesosy io a fanafahana amin'ny tahotra ao amin'ny filazantsara jesosy io a fanafahana amin'ny fahotana ao amin'ny filazantsara jesosy io a olona manana fanantenana alleloia mba manana fanantenana avy anao tsara zany fa ny ten'andriamanitra de milaza hoe mifalia amin'inona amin'ny fanantenana zany hoe mahatonga anao anana fifaliana de fahalantenana iverena jesosy eny amin'nyrao lanitra hitsangananao hiaraka aminy a hiara-iakatra aminy zany eny tena fanantenana ambony indrindra fanantenan'ny olona sasany a mety ny karamany afarany volana mety miposta ny mety miakatra mety ny promotion ny fanantenany a de ny aferany mandeha tsara eto tany fa lazaiko anao fa tsofin'andriamanitra eny hoe tsy isy tsony foana ny fanantenanao ho aizy ianao raha io ny fanantenanao marary tampoka mety ho maty tampoka mihitsy fa inona ny fanantenanao ny fanantenana lazaiko anao ambony indrindra jesosy mety anjerany avoana ozy izy fa izambola ijoro foana mety inona koa le amin'ny tokiry moa mety tsy amotsina ny aviavy io fa za malala fa ty ahinao jesosy ny tananao ny momba za malala fa ty anao ireo eloko navelanao za malala fa ty anao mety anjerany avona izao mbola ijoro foana ifantoka am' jesosy ianao fa horavy zao rehetrarehetra zao tsy hitanao no ouragan ny amerika potika rava daholo ny rehetrarehetra ny tompo manao andre na diplôme ohatran'iny ianao rehefa ny tompo mitsoka rivotra avy tsisy ainao io na manam-pahaizana manam-bola tahaka n'iny ianao rehefa tonga eo amin'ilay retina tompo mametraka an'io tsy ainao atao io na manam-bola be tahaka n'iny ianao manam-pahaizana tahaka n'iny na maro-pahaizana tahaka n'iny rehefa tonga eo amin'ny fahafatesana tsisy ilana an'ireny
fa ny zavatra azo antoka sura garantie lazaina aminao 100% mahery 100% 200% mahery ny tsy haiko 4% Jesosy tsy mivadika aminao io. Ianao raha mivadibadika amin'io. Ianao raha manao anjainjay amin'ny Jesosy. Mbetika ianao miaraka aminy, mbetika ianao tsy hitandray, miavinavina amin'ny Jesosy, mampifilafila an Jesosy. Jesosy tsy mampifilafila anao zany. Jesosy tena tianao. Ary io porofona fitiavan Jesosy ianao tsy haiko mbola hitady inona indray ianao fa le nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana ny tena faratapony ny fitiavany ianao. Io fa tsy hoe mbola porofo ihany Jesosy hoe tena tianao ahy. Ataovy mivaly ty any ty, ataovy ohatran'ity ty, raha tena mivaly io andropo hivavaka aminao aho. Aza atao an'izany Jesosy. Fa na mivaly io na tsy mivaly io Jesosy zaho hiaraka aminao aho. Na mety io na tsy mety Jesosy zaho hiaraka aminao aho. Fa tsy hoe filan-javatra ny arahana amin'ny Jesosy. Ka mivaly io dia raiky tsara fa hivavaka tsika. Tsy mivaly io dia eo zany ianao Jesosy. Na dia tsy mamotsina aza ny aviavy. Na dia tsisy vony aza ny voaloboka. Na dia mandiso fanantenana ary ny oliva. Na dia vonoina aza ny ondry eo ambala. Tsy miankina amin'ireny fitiavako anao Jesosy. Halleloja. Izaho dia mbola an'iny hifaly amin'ny Jehovah sy hiravo amin'izy. Hiravoravo amin'Andriamanitra. Halleloja. Fa tsy hoe tsy mamotsina ny vavy dia hidonga. Hoe mandiso fanantenana ny oliva dia eo anao ry Jesosy fa ianao hoe mamokatra be ny oliva rehefa ao aminao. Nefa tsy mamotsina ny kory ilay izy. Tsia hainy tompony zavatra rehetrarehetra. Voakontrôle ny zavatra rehefa tiany amoa io dia mamoa be. Rehefa tiany tena hidoroboka io ary tena hoe tena ho feno dia hainy mameno an'io. Fa rehefa tsy tiany ho fenoina koa io dia tsy feno. Halleloja. Izaho dia mbola hifaly amin'ny Jehovah. Izaho dia mbola hiravo amin'Andriamanitra. Izaho dia mbola ho tia an Jesosy Kristy. Olona tia an Jesosy ny ara-iakatra eny amin'ny raolanitra. Halleloja. Olona tsy manambaka olona. Olona tsy mamitaka. Olona tsy mialona. Olona tsy miavinavina. Olona tsy mieboebo. Olona tsy ao anatin'ny fitaka. Ao nozy Jesosy rehefa nahita ny Natanaela. Ino izy ny Israelita tsy misy fitaka. Fahaly raha zany nataon Jesosy zany hoe tena ianao ny malagasy tsy misy fitaka. Mba ho malagasy tsy misy fitaka ianao ato amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy fahotana miafokafona. Tsisy fiatsarambelatsy. Tsisy lolopo. Tsisy langy. Fa mazava ohatran'ny fahazavan'i Jesosy. Satria Andriamanitra dia mazava. Amen. Ary rehefa mazava Andriamanitra, mazava takazy koa ianao. Andriamanitra dia tsisy maizina akory na kely ao aminy dia ho mazava takazy ianao. Jesosy raha lasaina bavy ny ambara aminao. Jesosy dia ampy. Jesosy dia ampy. Jesosy tout en un. Tanao rehefa le misy hoe 100 points 3 en 1 2 en 1 misy hoe outil 4 en 1 hoe zavatra ray fa mavita ny rehetrarehetra. Ny olombelona raha mavita azy zany. Jesosy tout en un. Zay rehetrarehetra ilainao ao amin'ny Jesosy. Ao aminy. Mila zoky ianao ampahery, Jesosy zoky. Mila vady ianao, Jesosy vady. Mila dady ianao, Jesosy dada. Halleloja. Mila mpampianatra ianao, Jesosy mpampianatra. Mila mpampionna ianao, Jesosy mpampionna. Mila mpamana ianao, Jesosy mpamana. Manome hanina sahaza isan'andro. Halleloja. Mila fitsaharana ianao, Jesosy fitsaharana. Fa tsy hoe teknika folo mba hitsaharana. Dia tsy haiko izay teknika rehetrarehetra hoe mba mandehandeha kely rehefa farany herinandro. Mba mamoroporona zao rehetrarehetra zao. Io teknika iray ihany, Jesosy. Tsy hoe lakile fito amin'ny fahombiazana. Alahady fito ahitana fitahiny. Zay efa voata. Zay tsy antsony. Halleloja. Jesosy raha lasela-bavy mila toriana eto Madagasikara. Zay efa miadana. Manao piknik zay miaraka vady amanjara efa mitsahatra efa miadana. Tsy dalao no tsy manao piknik efa misy alahady fito ny ary.
misy sabotsy fito ary de azonao fitahiny tsy sabotsy fito na lahady fito na azonao fitahiny jesosy androany zao de zao raha tsy mora manana fitahina ianao raha tsy mora manana fitsahara ianao raha tsy mora manana fiadanana ianao raha tsy mora manana fahanantenanany amin'ny hoavy amin'ny ampiakarany jesosy ianao androany zany randevoanao am' jesosy halleloia androany randevoanao am' jesosy fa ny tena vahaolana azo antoka de jesosy raha lasaina bavy vahaolana azo antoka ny vahaolana ampiny a saritsariny daholy saritsariny daholy mety vahaolana ny lainga fa lainga ambiazanao hoe totany fa averezanao averezanao rehefa tonga jesosy jesosy de ampy jesosy de ampy feno famirapiratana feno voninahitra kolosianina boky nanoratana ny kolosianina de satria nisy fampianarana hafa tao hoe misy fomba hafa azona fiadanana misy fomba hafa azona fitsara misy fomba hafa azona fiainana misy fomba hafa ara-panazy afaka ataonao mba azonao fiadanana sy fitsarana de zay natonga Paul nanoratra ny kolosianina hoe arotana daholo zay fombafomba rehetrarehetra fa ao am' jesosy ny fahafenona i jesosy lay fahendren'andriamanitra jesosy lay fahafenon'andriamanitra dia lay jesosy ny mameno anao ao amin'ny toeran'ny fomba n'andriamanitra rehetra ao amin'ny toeran'ny fahendren'andriamanitra rehetra ary ianareo de tanteraka ao aminy ianareo de feno ao aminy halleloia jesosy de ampy miaraka am' jesosy tian' jesosy venao amen tsy mamona aminay anao miaraka am' jesosy rehefa miraha vetanao de inona zaraina tamin'ireo tao jesosy fotsiny zaraina tao jesosy mihitsy no zaraina tao halalanao manjany jesosy zany izy rehetra aonao jesosy ipiry moanty ambombanareo takafomban'ny ry reny akoho ny zanany mila reny koa ianao jesosy afaka maka plasy amin'ny reny akoho izy te amboba anareo tahaka reny akoho io rehetrarehetra jesosy rehetrarehetra jesosy azo ilazanao zay tena mampalahelo anao aza miazakazakany aman'olona aza mitady olona zay de fitaovana fotsiny fa aveo zay miafina fa jesosy ny atoro anao de rehefa hitanao jesosy sotra jesosy miara-miazakazaka ao am' jesosy halleloia miara-mandroso ao am' jesosy miara mifampitatana ao am' jesosy mifampitatana ao am' jesosy ozy jesosy matsan'ny petera hoe satana de nitady mihitsy zay avoazana anao fa za ozy jesosy nivavaka mba tsy afaty ho fononao fa rehefa mibebaka ianao sisa da ampaherezo reo rahalahanao ilaina mifampahery ampiray-tam-po am' tompo tsy hoe malala jesosy akory ianao de avonavony hoe tsy mila piray-tam-po am' tompo tsony zany tsy mila namanao am' tompo tsony zany la ianao ary araka hiditra am'ireo any an-danitra reo ny avonavonanao reo no hitanao ao foana isan'andro tsika reo ke zany zao raha tena manana jesosy miaraka am' jesosy daholy a miaraka eo tsika lahady a fa rehefa tonga jesosy a mandrak'izay tsika miona foana ka raha oleon'ny raha lasy anabavinao anao ahoany any an-danitra reo hitanao ao foanako halleloia rehefa mibebaka ianao izy ampaherezo ny rahalahanao ampaherezo ny rahalahanao ilaina ny fampitatana ilaina ny fampatsiarom-bavaka ilaina ny fanoana ny fiangonana voalohany de ny fankaty ny raisaina ny fankahazo niara-ny fampitatana niara-ny ombona ary petera ry Paul rehefa manoratra ao amin'ny epistily ao a dia nametraka mihitsy izy hoe tazomy le firaisam-po tazomy le fiombonam-panahy tazomy le fiarahana ny afantarany olona fampianatra nareo de manino mifankaty ka mifankaty tsy mifankahita foana zany ve mifankaty mifankaty tsy miaraka zany ve mifankaty matoa mifankaty zay hoe misy olona maromaro de hitao mifankaty kosa reto a manino nadika zay miaraka foana zay misy mifankatiava halleloia satria hoe a mifankaty nefa tsy ianao ary lasa sestany ary ananonary de tsisy olo mifankaty matoa hoe isa manao malagasy mifankaty misy fiarahanao zay halleloia de didy vaovao no meko anareo jesosy mba hifankatiavanareo tsy mahay mamela heloka ianao makaneso am' jesosy fa ao mampianatra mamela heloka tsy mahay mity ianao makaneso am' jesosy fa jesosy mampianatra anao ity tsy mahay mandefitra ianao makaneso am' jesosy fa ao jesosy mampianatra anao mandefitra fa mimpandefitra ambony indrindra mimpandefitra de jesosy fa raha tsy nandefitra izy a tsy voavonjy raha tsy nandefitra izy tsy voavonjy ianao de ianao izany tsy andefitra halleloia
ny serianao ary mandefitra mba handefero ivadinao io mba handefero ny piraitapo aminao andefero ny manodidina anao toy zany hoe tsy maty antoka be ary andefitra aminao tsy maninona anao maty antoka fa ozy Paoly manina moa nareo raha mba habakaina kely manina moa nareo raha mba miaritra kely toy zany asa tsy manaiky mihitsy ny filazany tsara dia fandeferana fa misy olona hiditra andeha hivavaka ny antony ivavahany azony rariny amin'ilay olona miady aminy hoentina ny dossier hoentina ny papier rehetrarehetra resahana ny avocat hoentina mihitsy ny sarin'ilay fahavalo hoentina ny pasteur hoentina ny mihitsy ilay sarin'ilay adversaire fa iza ny adversaire anao raha anao na ny fahavalonao manino meo alina izy raha mangeda ety izy manino omeo rano izy sotrolo fa am'izao fotoana raha anao na ny fahavalonao velonona eo raha mangetety izy avelao angeteta eo teo foana tsy maintsy atao ny dossier tsy maintsy zay mandresy manina raha manaiky resy toy zany hoe grolo be le any tsisy grolo ohatry ny any an-danitra avitsoro io dia Jesosy mandamany mombanao rehetra tsy haiko mahatonga ana miteny an'izany fa mety misy miady any amin'ny fanjakana any na miady any amin'ny tribonaly any lanitra efa azonao izareo lanitra le olona lanitra efa azonao ino ary ny adedivanao aminy eo ny andehananao volamena ny itsahanao masonao tsy azaka an'io raha tsy efa olona vaovao ny masoandro Jesosy ny masoandro hitanao a inona mola adedivanao manolona amin'ny tany sy ny fiara sinina ty tsy miady amin'izany sontsika ny tsika fa any an-danitra enao tsy eo aminao ny toerana tsy eo aminy kokoa aloha le toerana ny aty sisy an'izay dia mety eo mora ave mitoreto rehefa babony Jesosy ianao hoe raha anao na fahavalonao omeo aniny izy mangeta ety izy omeo rano izy isotrony adaladala ve le kristiana zay no izy tsisy mahavita an'izany na tsy eo amin'i Jesosy zay mahavery ny ainy no avonjy azy fa zay tia ny ainy no avery azy inona dika zay avitsory eo anatrehan'ny tompo fosiny ozy de français capitule capitule décapité zany dika zany tapahan-doha dika zay zany rehefa amin'i Jesosy ianao manaiky ho tapa-doha hoe tsy zoako tsony Jesosy tsy zay tiako tsony Jesosy zay mahafinaritra tsony Jesosy fa zay mahafinaritra anao rehefa sainao mamela rehefa sainao mandefitra rehefa sainao koa tsy miteny dia tsy miteny misy olona to miteny foana ary te hanana ny teny farany mianaran' Jesosy fa Jesosy afaka nanana ny teny farany mihitsy Jesosy fa Jesosy no fitiavanao sy ny teny izy dia tsy midika hoe tsy mifinitenenana akory na resy an' Jesosy dia renao mitehiteny foana ianao le miteny ny tena mavoe mangina ny olona raha miteny hoe zay mangina manino volamena sa tsy marina tsy io zany amin'ny 2017 Jesosy ozy izy taka ny ondry vonoana Jesosy taka ny ondry Salamo fatelo amby dimapolo Isaia fatelo amby dimapolo tsy niteny izy hoentiny izy dia taka ny ondry andeha ho esorina ny fitafiana ny kapohana ny ratsaina ny latsaina ny rorana fanoharana ho anao zany raha vao ianao mbola te hojerena ianao mbola te hanana ny teny farany ianao mbola te hamaly ianao mbola te hijoro amma hoe zako manana ny rariny mbola haranofo ianao zay dia raha haranofo ianao tsy miditra amin'ny fanjakany lanitra fa miariary ny asa nofo ozy amin'ny Galatiana toko 5 dia be da be hoe fialonana fiafinafenana fanaovana ody ratsy tsy fitiavana dia ozy izy hoe zay manao an'izany dia lazaiko anareo fa tsy andova amin'ny fanjakany lanitra ny zanak'Andriamanitra lasaina bavy modely eto tany modely ny fitiavana modely ny fandeferana modely ny fiantrana halleloja satria ny zokinao dia olona mpiantra ianao koa lasa mpiantra satria le toetra anjokinao ny toetranao lasa zokindray Jesosy io hitari amin'ny fanamasina anazy ny fampianatra dia zay toetran' Jesosy no toetranao zay toetra le malalanao malalanao ny olona efa nyray tezana ampiraitapo ao an-trano dia mitovy fomba fanao reny mitovy fomba fiteny reny mitovy fiainany reny any reny lefa lasa manambady
dia mitovy ny fomba hitondrany tokantrano ny any satria mitovy izy tao an-trano tao atokantrano. Raha ao amin'ny fanjakany lanitra zaho sy ianao tokony hitovy fa tsy hoe ry zanak'Andriamanitra ray ry mahafinaritra fa ry zanak'Andriamanitra ray ry ohatrany tsy azoazoko. Zanak'Andriamanitra lasitra ray mitovy an Jesosy. Exemple dia Jesosy, modèle dia Jesosy, fanohara ny ohatra ho raisinao dia Jesosy. Jesosy sy ny mombamomba azy. Mamela heloka, mandefitra, mity, mora fo, malemy fanahy. Zany Jesosy. Jesosy amin'ny maha izy azy tena toriana ho anao. Fa rehefa ny olona rehefa tafahoana amin'ny Jesosy, ka tena Jesosy meona aminy, dia lasa izy azakazaka hijery ny antson'ny olona rehetrarehetra hoe avy fa Jesosy zay niona tamiko zay. Fa tsy sanatria izy homonamonaina, tsy sanatria izy homonamonaina, fa faly ary izy hoe tena manana an Jesosy ahako noho ny fananako an Jesosy, noho ny fitiavako an Jesosy, noho ny fitiavan Jesosy sy ny fahafantarako an'izany fiainana be dia be zany mahatonga izarany olona. Zany izao zavatra tsapantsika izao e. Mahatonga antsika nametraka an'ity fitoriana ity tombobao, mahatonga ny tompona ame an'izao trano zao, mahatonga ny tompona ame ny fitaovana rehetrarehetra, mahatonga ny tompona ame fitoriana afaka atao amin'ny télé sy amin'ny internet. Noho ny fitiavana ike zany e, ary noho ny fitiavana fanahy no izarana andreny. Tsy sanatria ho filana vola, no filana doka, no filana dera, na hoe fidedavana fankalazana avy amin'olona. Ny fankalazana dia avy amin'ny tompo. Jesosy ny mila kalazaina. Fa mpanompo tsy mahasoa ihany zahay izay tokony natao no natao. Fa Jesosy no ambara amin'ny reny rehetra ireny. Jesosy no tiana ho hita amin'ny reny rehetra ireny. Ny filazantsara dia Jesosy Kristy. Amen. Mitsahatra ao amin'ny Jesosy. Ny filazantsara an'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Dao resika kely Romanina toko voalohany. Romanina toko voalohany. Andininy voalohany. Romanina toko voalohany andininy voalohany. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, izay nampilazainy ny mpaminany raha teo amin'ny soratra masina, teo amin'izay soratra masina, ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny famasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisantsika fahasoavana amin'ny apôstôly anay ahatonga fanekena amin'ny finoana. Eo fotsiny aloha zatra ty jerentsika hoe raha ho tarihan'ny fanahy masintsika miondrika kely mijery an'io dia izy hoe mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra. Ny filazantsara an'Andriamanitra. Dia inona ny filazantsara an'Andriamanitra? Iza ny filazantsara an'Andriamanitra? Jesosy. Iza no ivo ny filazantsara? Inona no ivo ny filazantsara? Jesosy. Dia hoy izy hoe voantso Paoly voatokana ilaza ny filazantsara an'Andriamanitra, dia io izy nampilazainy ny mpaminany raha teo amin'ny soratra masina. Tsy izy io fa Jesosy Kristy. Ny amin'izy, ny amin'ny zanany. Ilay filazantsara zany dia ilay zanak'Andriamanitra, Jesosy Kristy tonga nofo teto tany, izay nateraka avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny nofo. Naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahy famasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Sady zanak'i Davida, sady Andriamanitra. Aiza anao mahita ohatr' izany? Filazantsara aiza anao hitanao ohatr' izany? Rifom-pampianarana aiza anao hitanao an'izany? Fa ao amin'ny Jesosy Kristy zany, sady zanak'i Davida hozy izy, naseho zanak'Andriamanitra tamin'ny tsanganana tamin'ny maty. Rehefa zanak'Andriamanitra dia ino? Andriamanitra. Andriamanitra, Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra velona. Dia eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Halleloja. Inona ilay filazantsara? Herin'Andriamanitra. Herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany. Zay filazantsara. Azonao hery, azonao hery, androso, ity, anao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa io nofo io tsy tian'izay. Io nofo io mandahan'izay. Io nofo io mandahan'izay sitrapon'Andriamanitra. Fa ianao manana hery anaovana sitrapon'Andriamanitra. Manana ino ianao anaovana sitrapon'Andriamanitra? Omeny hery. Zay kely hery ozy izy dia omeny hery be. Zay kely hery dia omeny hery be. Omeny tompo hery ianao.
Lasainabavy rehefa mitory filazantsara dia Jesosy nambara. Jesosy sy ny fitiavana, Jesosy sy ny fandeferana, Jesosy sy ny famondrapona, Jesosy sy mampanjaka azy iverina eny aminao ny lanitra. Zay ny filazantsara, zay mila toriana. Jesosy tsy mifangaroaro. Averiko foana zay. Jesosy tsy mifangaroaro. Jesosy dia ampy. Jesosy dia ampy. Paul rehefa nitory tamin'ny Korintiana dia Paul hoe tsy ny lalala zavatra taminareo afa tsy iray ihany dia Jesosy. Dia Jesosy vao omby teo amin'ny azy fijaliana. Zay ihany. Tsy te hiresaka hoe za nanao batisa ny ranona, za nanao batisa nitsy, zako nanao an'izao, tsy miteny an'izany Paul. Ary tsy natsoina nanao batisa ozy Paul. Fa zao ny zavatra fantatro a Jesosy maty teo amin'ny azy fijaliana. Zay ny filazantsara ho asianao. Jesosy maty teo amin'ny azy fijaliana, tsangana tamin'ny maty, zay ny filazantsara anao. Tsy miampy zavatra io. Halleloja. Satria zay vavaka amin'inona? Vavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Hitanao maso hoe ny fanahy? Tsy hita. Azo samborona ve ny fanahy? Tsy azo samborona. Fa ny zavatra dava-tompo dia mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Zany hoe tsy mivavaka eo alohan'ny lakroa. Izy mazana mivavaka lefa ny fotoana ary vavaka tsy lakroa io. Aiza misy an'izany. Vavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Hen'ny tompo io vavaka eto fa tsy mitodika ato dia hoen'ny tompo. Nga io lakroa io ivavahanao. Halleloja. Vavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Tsy misy vakana lanjalanjaina kelikely dia vavaka veriny impito, impolo sy sisa. Tsia, vavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Jesosy direct. Vavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Tsy resaka hoe misy rano. Rano voasina, rano madio. Tenin'Andriamanitra ny rano velona manadio anao. Halleloja. Ozy le rahalahy zay hoe ianao raha te hana rano voasina, maka fotsiny rano mipopy dia eto ambavaka iny dia rano masina iny. Ianao ihany dia mahamasina an'iny ao amin'i Jesosy. Fa tsy hoe aka rano voasina variana anina. Halleloja. Tsy resaka hoe misy mofo masina. Misy mofo mampahery anao ty hoaninao zaraina ry amin'ny palais des sports. Tsy hainao zany mofo misy pozina. Mofo mahatonga anao ho taraiky hiaraka any foana, ho tonga any foana. Misy tsy fahaly toriako an'izao teny zao. Fa za rehefa miteny Jesosy hoe torio dia torio. Tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho fampitsena rehetra mihitsy zany. Zany hoe matoa mitory aminao herin'Andriamanitra. Fa za manaiky fitahan'olona. Mba azo fitahina atao hoe mba hihinana an'izany mofo zany. Tsy efa nisy zay moa eto Madagasikara hoe fizarana mofo. Iza nandeha tany hoe fizarana mofo voasina, mofo masina dia mandeha mihitsy ny sono amin'ny fiara dia misy afisy mihitsy eny amin'ny rindrina. Tsy filazantsara zany. Tsy filazantsara zany. Jesosy raha nitory filazantsara, tsy mofo ny tena namaky azy hoe ho ampitomboana fa nitory izy aloha dia rehefa nitory izy nidina izy avy eo nizara mofo ho an'ny olona. Fa le filazantsara lazaiko anao le santoka amin'izao fotoana ararotina le fahantrana eto Madagasikara. Dia rehefa ararotina le fahantrana eto Madagasikara, maro be ny mahantra rehefa itenanao misy mofo ao iza ny tsy ho tonga ao. Fa io misy fanahy raha lasainabavy. Misy fanahy mamatotra io mangetsy. Morataka ny menarana ozy izy morataka ny voromelala, endretaka ny menarana. Prudent. Mitandrina, mailo, ara-panahy. Fa tsy zay rehetra Jesosy dia izy, tandremo. Tsy zay rehetra Jesosy dia izy. Paul dia niteny mihitsy amin'ny Korintiana faharoa toko fa 12 azy izy hoe misy efa Jesosy hafa ozy izy mandehandeha. Ka eto Madagasikara efa misy Jesosy hafa be da be. Misy ary miteny mihitsy hoe izy Jesosy, efa niteneniko teto zay. Dia lanjaina amin'ny filanjana, dia entina trotrona eny dia hoe Jesosy, dia misy mankalaza dia misy miteny hoe io mihitsy ny Mesia fa mivavaha amin'io, adala. Tsia, Jesosy fanahy sy amin'ny fahamarinana. Ao aminao, na iza, na oviana. Fa tsisy hoe Jesosy, tsy Jesosy zany mamitaka. Zay le hoe ny devoly misy moa vanzara zay, tsisy devoly hoe hitanao dia misy tandroka zany. Mora kely ny atratrarana azy. Fa ny devoly makatahaka ny endriky ny mazava. Zany hoe manakaikaiky. Azotsika ve zany? Nitetiky ny devoly dia io tsy tonga dia hitanao hoe tena misy tandroka eo dia io fa avy amin'ny devoly. Tsia,
manakaikaiky marina izy ohatra ny vola sandoka ve hitanao hoe vola sandoka manakaikaiky an'le tena izy dia zay koa ny zavatra fitaka eto Madagasikara manakaikaiky an'le izy le filazantsara fa tsy izy mampalahelo ke eto Madagasikara fa be da be ny fitahana amin'ity fivavahana ity tsy Jesosy no ambara ao fa ny ampiroborobo anao ary ampanefoefonao ny atonga anao azo zao zao tsy fampanantenana ny lanitra mihitsy tenin'Andriamanitra nefa milaza izy hoe katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'ny Kristy sainy ny zavatra any ambony zavatra toriana aminao nefa ampifantoka anao amin'ny eto tany ny ampifikitra anao amin'ny eto tany tsy filazantsara zany ny filazantsara dia zao andao aingana fa mahity tany ity fa andao andeha fa zay mba azo enana milamindamina tsotsotra fotsiny loha atao eto fa tsy paradisy eto halleloia mino zany ve ianao ny paradisa dia any an-danitra mbola ho avy fa ty tany ity tsy maintsy hopotehana amin'ny afo amin'ny rano ho avy zany ko ahorona hoe ty ve ny fiainanao ahorona hoe ty ve ny finoanao ahorona hoe ty ve ny fanantenanao ny fanantenanao aoka iorona amin'i Jesosy aoka ifantoka amin'i Jesosy halleloia lavo zay rehetrarehetra filazantsara miodikodina misy zavatra hafa fanampiny fa Jesosy dia ampy anao halleloia fitahina ho anao dia Jesosy fa tsy hoe ny fitahina ho anao avery foana tsy hoe famafana trano na mpanompon'Andriamanitra taloha hitako zay misy mivavaka zay vita fitaovavahana farombaka mihitsy aka le malety le mpanompon'Andriamanitra farombaka mihitsy virava dia hitondra le malety andeha hoe mety mahazo mipitipitika kely eny angamba fitahina ny fitahina dia ao amin'i Jesosy manompo masoko amin'ny tendrombohitra avy aiza famonjena ny famonjena dia avy amin'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany halleloia aiza nefa aiza io Jesosy io manerana zao rehetra zao mitady an'izay vavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana halleloia naiza naiza misy anao dia tia anao Jesosy eo Jesosy mivavaka ianao raha hivavaka ozy izy dia mirindrina aiza ao amin'ny efitrao mangingina eto arantsika tsy tena mivavaka e fa tsika eto mizara mitory ny tenan'Andriamanitra fa raha tena mivavaka andany amin'ny efitrao mangingina dia ny rainao zay mahitanao mangingina no amaly anao halleloia sarotra ve zany tsoritra be le miaraka amin'i Jesosy tsy ambamboarina filazantsara ampianaro ireo zanatsika mahafinaritra be mijery zanatsika hoe maharitra mipetraka mihaino tenan'Andriamanitra tena hoe mino mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy teneko amin'ny anaran'i Jesosy tena vehivavy zazakely lehilahy atahotra n'Andriamanitra daholo ireo ary tian'i Jesosy ireo hitory an'i Jesosy 100% halleloia taranaka vaovao mandrapatonga an'i Jesosy miaramila an'i Jesosy mandà ny évangile de prospérité ny évangile ny tany filazantsara sandoka rehetra fa hijoro an'i Jesosy lehibe moa efa tsy lazaiko tsony fa reo zanatsika ireo maharitra mipetraka tsara eo amin'ny anaran'i Jesosy miasa ny tenin'Andriamanitra mitaiza an'ireo mitondra an'ireo amin'ny sitrapon'Andriamanitra halleloia zay tsara ve Jesosy dray mandeha nahita tamin'ny télé misy nay konkorona mpitory-teny ohatran'ireny hoe tsy haiko hoe pazapaza any na ina dia misy hoe fifaninanana mitory-teny dia re fitory-teny tsisy Jesosy ao fa avy avany le ankizy kely tsy tanora zazakely tsy haiko 7 ans 8 ans hain'Andriamanitra mamaly olanao ataon'Andriamanitra lavo eo fahavalonao efa le volavolaina efa formaté efa programme mihitsy ny sain'le zany filazantsara toriny fifananana ho ny mitory filazantsara dia fifananana tory filazantsara zany dia milahatra eo dia manao casting eo dia samy mitory eo dia samy manao zay fomba hitoriana eo aiza koa nisan'izany fifananana mitory filazantsara zany tsy eto Madagasikara tsy haiko aloha ny any akafa aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova ny fanavaozana ny saina amataranao sitrapon'Andriamanitra ozongozontsika amin'ny anaran'i Jesosy misy filazantsara sandoka e amen hitsahantsika amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy e amen ongotana amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy halleloia aza matahotra ianao ho ianao sahasaha koa zany ho ianao zaha loatsy ianao e a Jesosy miaraka amiko matoa amin'ny teny izay fa tompo momba anjely be eo manodidina fa namasina mitarika lazaiko anao fa noho zao teny toriana aminao zao nge petabe nge ny olona afaka petabe nge ny olona voavotsitra eny ampelantanan'ny ambodie ary petabe ny tsy faly satria mety tsy mandeha ny business ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy
nikatona zay fiangonana santoka rehetrarehetra zay itory ny olona zavatra ny tany tsy manambaran' Jesosy fa angeja olona maro ny midy amin'ny anaran' Jesosy. Haleloha, Jesosy miteny an'izay, za no miteny an'izay amin'ny anaran' Jesosy. Dia horenao, hitanao gazety zay hoe katina ho ny tary fa ohatrany fijangajagana fotsiny ao, katina ho ny tary fa ohatrany nisy fanolanana tao, katina ho ny tary fa ohatrany nisy aferafera maloto tao resaka vola. Midy amin'ny anaran' Jesosy fa mamitaka fotsiny. Ahoana tenin' Jesosy? Na inona fehezinareo any an-danitra dia manino? Fehezina ty atany amin'ny anaran' Jesosy, tononoko amin'ny anaran' Jesosy. Zay botika rehetrarehetra, zay rehetrarehetra industrie mpivavahana, business ara-pivavahana, amitaka olona fotsiny, angeja olona fotsiny, amatotra olona fotsiny, angorom-bolan'olona fotsiny. Fa tsy hitory an' Jesosy, tsy hitory ny fibebahana, tsy hitory ny azo fizariana, tsy hitory ny fiverenan'i Jesosy, midy amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloha, ndana mitady asa. Ndana mamorona asa dia miasa e. Fa za fivavahana na mitahana olona sy akana vola sy ana olona eo. Haleloha, iaraka amiko ve ianao? Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra riondry vitsy. Fa manino? Efa sitraka Andriamanitra amena anareo ny fanjakana. Tsisy marobaka ny eo am-pelantanan'i Jesosy. Na ny volondohanareo aza dia voaisa. Raha misy mikasika anao tahaka mikasika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Ino zany anak'Andriamasona? Io maso ampovoany io. Saropady amin'Andriamanitra io. Ianao zay. Tsy hoe le olombaositra ry, tsy hoe le bisopy ry, tsy hoe le révérend ry. Ianao zay manana an' Jesosy zay, anak'Andriamasona ianao. Haleloha! Sarobidy no Israely ianao. Ianao natao fiangonan'i Jesosy mihitsy ianao. Haleloha! Ny Israely mbola hijaly, mbola isy le grande tribulation. Fa alohany isin' le grande tribulation, zareo le ady, le fanenjehana, le marika ny bibidia, le 900 le tsy afaka mividy, tsy afaka mivatra raha tsisy le marika ny bibidia, alohany isin'iny. Lasa noho ny fiangonana, alefa ny appel, grand appel, miakatra miaraka amin'ny Jesosy daholo. Fa ho gidragidra be amin'izay eto tany. Haleloha! Tsy tahita eo anao any am-piasana, tsy hita tampoka teo fa aiza dray ary any. Izy tsy mpanao kilavaka ohatr'izao mihitsy a. Izy tonga ara-potoana foana. Izy tsy mba mody aloha zany fa tonga foana fa lasa izy ary izy io. Atsona amin'ny sonné libre fotsiny telefona. Fa ahoana ary fa nisy ino. Ianao anefa efa miara-miakatra amin'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Haleloha! Haleloha! Jerena firavan'ny mpianatra misy ankizy tsipy. Lasai zary le ankizy. Ny ka rehefa andeha. Tsy eo ianona, tsy eo ranona, tsy eo ianona rehefa matahotra mihitsy ny responsable fianarana misy ankizy very. Tsy efa nalalain'i Jesosy hiakatra. Zay hoe enlèvement. Enlèvement zany a. Hoe sitomana tampoka ange zany. Enlèvement zany raha mi-enlever zany sitomana. Ohatrany hoe manao kidnapping. Kidnapping zany tsy mampilaza. Kidnapping zany tampotampoka sitomana. Niakanatsika eny amin'ny rolanitra tampotampoka. Jour ordinaire, andro tsotra. Ianao miaina tsy haiko mety ho larbi. Larbi le manao fotinina iny ianao. Amin'io sady manao fotinina be miakatra ihany lasa miaraka amin'ny Jesosy. Haleloha! Mino zany ve ianao e? Ny andrasantsika eto ke Jesosy e. Fa tsy ny andrasantsika eto tsy akory hoe fahotana, fahafatesana. Izy masy rehefa maty io ny andrasantsika eto. Zay tsy miandry fahafatesana. Zay miandry an'i Jesosy. Haleloha! Ianao eny ampitoriana teny eny milasaka ho azy fotsiny micro. Fa sanatria hoe mitory ianao ny olona efa miakatra daholo. Aza misy ake zany tsika eto ambobao eto. Tsia, miara-miakatra amin'i Jesosy. Amen. Mba mino amin'ny anaran'i Jesosy hoe rehetrarehetra eto vity ty trano ty rehefa tonga Jesosy. Taraiky daholo misy 4x4 taraiky ao, misy tômôbila plaisir taraiky ao. Fa aniza daholo ary reto e. Aniza reto baiboly latsaky reto, reto kitapo reto. Fa naninona daholo fa lasa iza le olona tady. Niara-niakatra amin'i Jesosy. Haleloha! Tonga Jesosy dia nirofo tady daholo. Haleloha! Wow, Jesosy! Izay ny filazantsara ho anao. Zay tsy tafiakatra ve mety hitady lakile le 4x4 anao ao. Mety hitady an'le allo alaiko ry gitary, allo alaiko reto any reto. Taraiky eo izy. Ianao tsy mila an'ireo tsony. Tsy ho tahaka ny vadiny loto ianao koa ry herika hoe taraiky eo le gitarako, taraiky eo le 4x4, taraiky eo le za mitorika ary amin'i Jesosy. Tsy ho vangatsiry. Fa za miaraka amin'i Jesosy, miara-miakatra amin'i Jesosy. Haleloha! Ina mbola mamatipatotra anao eto tany. Ina mbola important eto aminao eto tany. Ina zavatra mbola ozy ianao tenao. Marara io kitikitianao. Tokony
aloha Jesosy makarary anao tsy mampaly anao le filazantsara adaladala eto am'ty Madagasikara ty fitaka ataon'olona rery ty zazakely mampalahelo atsaina manao fifananana fitoriana dia fitoriana tsisy Jesosy fitoriana resaka vahaolana foana nytorianao ilaminy ianao hiadany ianao sy za nitoriany le ankizy tsisy Jesosy tsisy fibebahana tsisy tahotra an'Andriamanitra tsisy fiverenany Jesosy mahampalahelo mihitsy tsampa Jesosy kapiteny d'équipe ianao zany tsy haiko avant-centre sa iny mandrosotsika miaraka amin'ny Jesosy halleloja mizara fitiavana mizara ny famonjena mitory an' Jesosy ananany olona famonjena fa noho ny fijoroanao anambaranao an' Jesosy sitrana marary noho ny fijoroanao anambaranao an' Jesosy afaka amin'ny fahotanany olona ny mpijangajanga tsy mijangajanga tsony ny manao concubinage lasa mandeha misoratra ny mampirafy lasa tsy mampirafy tsony tsy forcena fa noho Jesosy ao anaty miasa ny fanahy ny olona atao anaty lainga tsy mandainga tsony ny olona atao anaty zavatra maizimaizina tsy manao an'izany tsony noho n'iny tsotra fotsiny noho Jesosy fa tsy forcenao fotsiny raha forcenao fotsiny izy a matahotra anao izy dia manao an'ilay izy fa noho ny fahalalany an' Jesosy fahafantarany an' Jesosy dia izy hoe tsy hanota intsony aho e fa ia aleoko tonga dia manaiky an' Jesosy halleloja Jesosy ambara Jesosy atao hitan'ny olona dia ozy ny olona tsara zany Jesosy zany fa aza lalàna tenena aza manao an'ity aza manao andry aza Jesosy fosiny ambara iny Jesosy rehefa hitan'ny olona Jesosy tsy tianao zay ampalahelo azy tsony izy zany hoe fitiavana amin'ny baziny io halleloja dia ho afaka ny hainao amin'ny anaran'i Jesosy hijoro anao ianao amin'ny anaran'i Jesosy hiazakazaka ny hainao amin'ny anaran'i Jesosy hitory ana ianao amin'ny anaran'i Jesosy fa mila anao Jesosy hitory azy hanambara aminy any amin'ny quartier anao any any amin'ny fokotaninao any any amin'ny faritra misy anao any any amin'izay rehetrarehetra misy anao any alamino ny fotoana amboariny fotoana andao jery toerana dia andao hitory an' Jesosy amen tompo ame atsika zay ilaina na megafone io na portable bafle portable entina mandeha na groupe na chapiteau na inona ilaina omeny Jesosy atsika zany rehefa andrositsika amen fa rehefa tsy androso anao dia tsisy omeny Jesosy io ozy anao zay Jesosy hitory ary ananina mila zao dia ozy ny tompo hoe be mivokatra avy ampiasa ny vitsy ko amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra apetratsika amin'i Jesosy zany Jesosy ny ekipe efa omeny anao ny fanamasina omeny anao zay rehetra ilaina hitoriana avy eo lasa le satoka amin'ny manjaka be da be ianao le manana famarinana tsy mitsangana mijoro mitsangana ambarao Jesosy Kristy velona ny tomponao velony Jesosy arakaraky ny andehananao no ampiasan'i Jesosy ianao sy anehoan'i Jesosy ny hery aminao amen hijoro amin'ny anaran'i Jesosy tsara ny tompontsika tsara Jesosy Kristy izy le tena filazantsara azo antoka tsy afempenina halleloja zao betsaka ny fahavalo aza matahotra an'izany betsaka ny hitsangana betsaka ny anaratsy betsaka ny hiteny fa sekte anao tsy maninona zany fa Jesosy koa ary lazaina hoe sekte betsaka ny hiteny fa satanika ianao tsy maninona zany Jesosy ary lazaina hoe Belzebuba betsaka ny hiteny hoe mpanoharina ianao tsy maninona zany rehefa anao mijoro amin'ny filazantsara betsaka ny hiteny hoe mianakely ianao tsy maninona zany ianao tia an' Jesosy ary ny fitiavanao ny olona ho voavonjy ny mahatonga anao mizara mety ankalanao ny dadanao ankalanao ny mamanao mety tsy ho faly aminao mipiraita-po aminao noho ny filazantsara Jesosy dia niteny mihitsy hoe aza ataonareo fa hitondra fihavanana fa zaho Jesosy dia hitondra sabatra ary rehefa hitondra sabatra dia anisy fihavana amin'ny ray amin'ny zanaka amin'ny vinato sy ny rafozana amin'ny piraita-po satria misy hijoro an' Jesosy ny olona rena nge tsy hanaiky an' Jesosy daholo zay tsy haiko olona firy ny teto tany tamin'ny andro Noa fa valo ihany tafiditra atao amin'ny samy fiara tsy haiko olona firy tao Sodoma sy Gomora tao fa ny afaka tao Sodoma sy Gomora Lota miaraka avy ihany zany hoe ty tany ty zany hitorianao filazantsara fa betsaka no taraiky eto fa manam-pahatonga Jesosy torio ambarao zarao le teny famarinana aza matahotra ny ady aza matahotra fitsapana aza matahotra zay fanenjehana fa mijoroa amin'ny anaran'i Jesosy zay lazaiko anao andeha zao teny zao hiparitako io vidéo io maro no afaka amin'ny anaran'i Jesosy maro ny hijory amin'ny anaran'i Jesosy maro ny tsy ho faly misy tsy faly ihany teniteny anahy
no zy mba manana tsasakadiny kely eo amin'ny tele eo de laozanao mana ratsy sisa ka miafaka le olonako mivovonjy le olona mivotsitra ny tanany le olona ty lay kely ty tao mitady ianao nao zavatra fa rehefa omeny Jesosy ianao na 10 minitra na fefakady ambarao Jesosy fanafahana ny olona nisy nanambara vaovao anazy zay hoe misy olona ozy izy any Sambava any lehilahy fa antitra de mitondra bisikilety izy toro tenin'Andriamanitra rehefa mitoro izy eny an-dalana eny arakaraka zay olona mandalo eny toro teny ataony zany tena tsara arakaraka zay olona mandalo eny toro teny ataony fa tsy hoe isak zay misy olona mandalo eny voavaly olanao le olona raha tsisy olana koa milamina ianao le olona rehefa milamy toro teninao robot fotsiny voavaly olanao milamina ny ataonao robot fotsiny fa le any Sambava zay ozy izy mitondra bisikileta le rangaha izy manao akanjo fotsy zay de arakaraka zay olona mandalo eny toro teny ataony vao misy mifoka sigara izy de mitondra anao any akafaverezana ny sigara tsy jaune mpanao batisa va zany vao misy izy manao mini-jupe tonga de tenenina tsy mety eo amin'ny anaran'i Jesosy zany eny filazantsara tonga de torina le fahamarinana torina le tsy mety fa ambara aminy le tokony atao fa tsy hoe itory fotsiny tsy mety ianao de ianao lasa fotsiny fa ambarao inona no izy inona le sitrapon'Andriamanitra inona le tiany tompo zay mahatonga an'Andriamanitra miantso an'i Jeremia hoe miantso anao anongotra aloha androtana de rehefa aveo maninona mamboly mampitoetra la zao zay tsy mety ambarao amin'ny oloko ny fahadisony ity fireneny ty manaja amolony fa ny fony kosa lavitra zao teneno am'le marina aveo Jesosy Kristy halleloja tsy maintsy ongotana aloha zay tsy mety eo ambolena am'izay Jesosy halleloja vonina ave anao anongotra hoana sahatro zany manongotra zany aloha nanga izy eo ihany de mpina Jesosy kely rehefa tsy mety io de esorina aloha zay tsy mety de rehefa miala zay tsy mety volena am'izay amboleny Jesosy apetraka Jesosy mila anao Jesosy mila mijoro an Jesosy ianao farapara mandrapatonga Jesosy aleo mandefa bomba aleo mandefa misila aleo mandefa tena hoe afo mirehatra manambaran Jesosy eto amin'ity Madagasikara ty oreny maneran-tany halleloja oreny ny any Arabia Saodita any Dubai any Koweït zay mandray zao filazantsara koa zay rehefa narealité zay afaka mihitsy zay zao halleloja tsara Jesosy mandrosoa mandrakariva amin'ny tompo ozy taminao hoe tamin'ny herinandro any le nyteny iny misy polisy any voakasika misy miaramila any voakasika misy gendarme any voakasika ny ampitson'iny ahako avy nitory niona tamina colonel zay izy nanjanana lehibe zay za avy ao amin'ny banque de mandeha voaka nandeha joro izy teo aloha ianao ve ozy le mitory teny amin'ny tele eno zao izy colonel za hoe tena zay le fikasiany voamaly mitory kasihan'ny tompony colonel halleloja kasihan'ny tompony gendarme kasihan'ny tompony polisy kasihan'ny tompony ny miaramila halleloja amin'ny anaran'i Jesosy de izy hoe tena makasika le tena ozy izy fanao mission kely zao io fa rehefa aveo tsika vita mission de mbayontsika halleloja kasihan'ny tompo ny olona rehefa mity an Jesosy halleloja mahafantatra an Jesosy vaolana mila etsika any avononka ty Jesosy ty vaolana mety hoetsika ry mahazo rivory ty Jesosy ty vaolana hoetsika ho tsimba zasy ty Jesosy ty vaolana hoetsika manosy kely ty Jesosy ty tsy ilamy io ratsy Jesosy halleloja fa tsy resaka lasa le safidin'olona vidina vola fotsiny lasa le resaka famarina vidina vola fotsiny de zay bebe vola amin'ny assemblée ao ny mahazo nefa zavatra tsisy dika no zavatra fidina io ratsy Jesosy mahafinaritra anahy vaovao hitako tamin'ny herinandro ozy izy hoe lehibe en CIA any États-Unis zany lehibe en CIA ozy izy de niteny mihitsy hoe ny vahaolana mety amintsika de Jesosy Amerikana lehibe en CIA zany lazainy ny vahaolana mety amintsika ty tsisy afa-tsy Jesosy hitanao zany fikasihan'ny tompony olona fikasihan'ny Jesosy ny olona any ananina ianao mety ahazo tribune any amin'ny ONU ambarao Jesosy ianao mety mahazo afaka mandeha ianao amin'ny assemblée nationale ambarao Jesosy ambarao Jesosy io tena izy io tena zavatra Jesosy Kristy fa iodikodonan'ny olona fotsiny ialakelan'ny olona satria tsy tia ny alana le fahotana fa rehefa tonga Jesosy mipitika ny fahotana mandeha ny fahamarinana miaraka amin'ny Jesosy Kristy vahaolana ho an'ny fokotany vahaolana ho an'ny commune vahaolana ho an'ny région vahaolana ho an'ny Madagasikara ray manontolo vahaolana amin'izay rehetrarehetra androm-panjakana rehetrarehetra Jesosy ihany Jesosy Kristy rehetrany vahaolana ho an'ny isa-tokantrano Jesosy ihany Jesosy Kristy lay mpanjaka mpanjaka lay maty ka nitsangana tamin'ny maty feno voninahitra sy feno famirapiratana halleloja tianao ve zany fa kio fa ato milaza momba azy misy nao natato de vokisany
nisy narary nandeha raha efa 8 taona tato 12 taona tato nikasika azy tena tio nisy vehivavy nivoka atao 4 taona rehefa niona tamin'i Jesosy nitsangana mety mivoky ny fahotana koa anao zao voky ny tahotra voky ny tsy haiko zavatra maro isan-karazany rehefa miona amin'i Jesosy ianao izy mampitraka anao halleloia nisy maty tao efa mambo efa en décomposition rehefa tonga Jesosy tambatra indray ny nofony tsangana izy velona mandrakizay velona i Jesosy io velona i Jesosy io velona ho aso anao io ary ianao tiany hivelona hiaraka aminy mino zany ve ianao manaiky an'izany ve ianao mandrosoa miaraka aminy aza vela hiala eo masonao Jesosy ny ambarany fa amin'izany izy sady ambininy ianao lavirazy zay tsy ataonao iandroso ianao miaraka amin'i Jesosy